Ho amintsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo. Faly miarahabantsika indray tonga eto amin'ny fotoana ny mana isan'andro ary misaotra antsika rehetra manaraka izany tenin'Andriamanitra izany. Misaotra manokana anareo rehetra izay manoratra mankaty aminay, mampahery. Ilaina izany ry havana. Ilaina koa ny fampaherezana satria rahantsika rehetra mahalala fa izao fitoriana amin'ny filazantsara izao dia ady ifanaovana mihitsy amin'ilay ratsy ary ny fitondranareo ambavaka araka ny taratasy ratany maro aminareo dia tena isaorana anareo indrindra ary tsarovo ry havana fa tsy ny mpanompon'Andriamanitra izay manambara izany teny izany ihany no tokony hoentsika ambavaka fa ireo rehetra miara-miasa mba hahatonga ny teny any aminareo dia amin'ny alalan'ny fampielezam-peo izany ka ny mpiara-miasa rehetra amin'ny fampielezam-peo dia aza donoina ihany koa ny mitondram-bavaka azy ireo mba ho tonga mandrakariva any amintsika ny tenin'Andriamanitra ary samy araka mandre zany tenin'Andriamanitra izany sika fa tsy ho mpampita fotsiny ny tenin'Andriamanitra aminareo ny mpiara-miasa. Ary indrindra mivavaka isika ho an'ny firenena mba hitondra famonjena sy fahasoavana ho an'ny firenentsika ny tenin'Andriamanitra. Isaia 7:1 ka hatramin'ny 4:10 no hovakintsika anio. Alohan'izany dia mbola iara-mivavaka isika ary angataka ny fitahian'Andriamanitra ho amin'ny tenin'ny tompo izay hovakintsika. Amin'ny fanetren'ny tena raio ny ondrenay eto anatrehanao mba hisaotra anao raha manatrika amin'ny finoana ny seza fiandriananao zahay. Misaotranao izay fa hifantahy anay ianao, nombanay ianao ary manome anay indray koa izao fotoana izao izay azonay miaraka miaino ny teninao. Raio tombontsoa anay manko izany ka dia hisaoranay ianao indrindra ary mangataka aminao zahay noho ny famondramponao sy ny fitiavanao ho tahinany izao teninao izao hitondra herim-po herim-panahy ho anay mba iarahanay miasa aminao ka ho tonga ny fanjakanao ary atao ny sitraponao dia ho sitrana ny taninay amin'ny anaranao Jesosy malalanay eo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Isaia 7:1 ka hatramin'ny 4:10. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Fa minanina ny amin'ny loza hanjo any Damaskosy. Indro Damaskosy dia rava, tsy ho tanàna intsony, eny tonga korotam-bato izy. Efa lao ny tanàna ny Aroera, ka ho an'ny andian'ondry amanosy, handry ao reo, ka tsisy anaitaitra azy. Ary tsisy tanàna manda intsony any Efraima, na fanjakana ao Damaskosy. Ary zay sisa amin'ny Siria dia hitovy voninahitra amin'ny zanak'Israely ho Jehova tompony maro. Ary amin'izany andro izany dia hihena ny voninahitra Jakoba ary hihena ny hataviny. Ary ho tahaka ny fanangon'ny olona ny vary an-tahony amin'ny fararano izany, ka tangosany sandriny ny saloim-bary. Eny, ho tahaka ny fanangon'ny olona saloim-bary eny amin'ny loasahany Refaita, kanefa hisisisa ho tsiponina ihany, tahaka ny amin'ny fikapohana ny hazo oliva izy. Hisy voany 2 na 3 ao an-tendrony ambony indrindra, 4 na 5 ao amin'ny ratsan'ny hazo mahavokatra ho Jehova Andriamanitry ny Israely. Amin'izany andro izany dia hanandrandra ny mpanao azy ny olona ary ny masiny hijery ny iray masiny Israely, fa tsy hanandrandra ny alitara asany tanany intsony izy ary nataony ratsan-tanany tsy ahoany, na ny Asera na ny tsangakazo ho an'ny masoandro. Amin'izany andro izany ny tanànany mafy dia ho tahaka ny tany ho any an'ala na any an-tampon-tendrombohitra izay
ny laozan'ny olona teo anolohan'ny zanak'Israely ka dia ho foana ny tany fa nanadinon'Andriamanitra ny famonjenanao ianao ary tsy nahatsiaro ny vatolampy fiarovana mafy ho anao ka dia nanao volo mahafinaritra ianao ary zanam-boaloboka avy amin'ny firenena hafa no nambolenao teo tamin'ny andro no nambolenao azy dia nofefenao izy ary noho ny maraina dia nampitsomoinao ilay nambolenao nefa ho vokatra mevosy izany ho amin'ny andro fangiry firiana sy fanaintainana tsy azo tranona indrisy ny fiahoahon'ny firenena maro izay miahoaho tahaka ny feon'ny ranomasina indrisy ny firoroan'ny olona marobe tahaka ny firondron'ny rano manonja ny firondronina eny mirondrona tahaka ny firondron'ny rano be ny firenena kanefa ho tezerana mafy izy ka dia andositra lavitra ary ho lasa tahaka ny akofy ny tendrombohitra raha paon'ny rivotra sy tahaka ny fakombary ny tambolombolona entin'ny tadio raha ariva ny andro dia injao fampahatahorana ary raha tsy mbola maraina akory aza dia tsy aho intsony reny izany no anjaran'izay mamabo antsika sy tambon'izay mandroba antsika ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana misy fahamarinana vitsindray hotsongaitsika avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany ny fahamarinana voalohany dia izao ho ravana ihany koa Damaskosy nefa hisisa ihany ao aminy ho ravana Damaskosy nefa hisisa ihany ao aminy ho ny andininy voalohany ino Damaskosy dia rava tsy ho tanàna intsony nefa zao ny voalaza hoe ary izay sisa amin'ny Siria dia toy voninahitra amin'ny zanak'Israely Damaskosy renivohitry Siria Damaskosy Siria dia ilay firenena izay niaraka tamin'ny Israely tany avaratra hitantsika amin'ny toko 7 haninina mba handroba any Joda hitantsika amin'ny Israely toko 7 efa nivakitsika tany aloha ny hoe ary tamin'ny andro ny Aza zanaka Jotama zanaka Ozia mpanjakany Joda no niakaran'ny Rezina mpanjakany Siria sy Peka zanaka Remalia mpanjakany Israely hanafika any Jerosalema zany hoe firenena izay niaraka tamin'ny Israely any avaratra hanafika ny Joda izy roa totoreo zany zao nefa nilazain'i Jehova tamin'ny Isaia hoe tsy ho tanteraka zany fa haniraka ny Asirianina kosa Jehova hanafay any Damaskosy sy Joda noho izany nataony zany ka na dia ho faizana aza nefa izy ireo dia zao ny zavatra hita hoe hisisa ihany tsy hiarany zany faharavany zany ary zao izy ny voalazany hoe hitovy voninahitra amin'ny sisa amin'ny Israely ihany koa izy ireo Israely koa manko tatoriana dia niena ny voninahiny niena ny voninahiny ary dia voalaza eto moa fa hoe ny andininy 4 hoe ary amin'izany andro zany dia hiena ny voninahitra Jakoba ary hiena ny ataviny ny dikan'izany efa tsy sala amin'ny voninahiny teo aloha tsony kanefa na izany aza dia hitovy
hitovy voninahitra amin'ny Israely ny sisa avy any Damaskosy zay tsy hiara-ny fitsarana. Inona no lesona sika tsoahana amin'izany ry havana? Damaskosy dia tanàna izay renivohitry ny firenena jentilisa Damaskosy. Kanefa na izany aza de tian'Andriamanitra ihany koa ka nataony ho isan'izay hitovy voninahitra amin'ny fireneny Israely, ny sisa ao amin'ny Israely. Zany hoe anjary ho iray voninahitra na Damaskosy na fireneny Jakoba, na ny Siriana na ny Israely. Inona no azontsika raisina amin'izany? Ao amin'ny Kristy efa fantatsika ny hoe noho ny finoana an' Jesosy dia mitovy ny olombonjena, na izy na jiosy izy, na jentilisa niova fo izy. Rehefa niova fo izy ka nanaiky an' Jesosy dia nanjary mitovy voninahitra. Inona ny antony? Satria raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, ary ny olom-baovao ao amin'ny Kristy ireo no sisa ovonjena avy amin'izao tontolo izao. Tsy misy tsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa iray ihany sika ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy eken'ny olona moa zany ry havana. Ary ny mampalahelo na eto amintsika aza na amintsika kristianina aza dia misy tsy manaiky izany. Misy tsy manaiky izany mihitsy. Fa mbola manavakavaka hoe zahay zao. Eny, raha amin'ny malagasy dia marina zany hoe zahay avy eto afovoan-tany, zahay avy any anindran-tany. Fa raha ao amin'ny Kristy Jesosy kosa mitovy voninahitra Damaskosy, Jerosalema, rehefa sisa noho ny famindrapon'Andriamanitra izy. Raha ao amin'ny Kristy Jesosy dia iray ihany ianareo rehetra, samy zanak'Andriamanitra isika. Ary zany ry havana, zany ny tena mahafaly eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa rehefa amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika, zanaky ny fanjakan'Andriamanitra isika, tsy misy tsony ny hoe malagasy sy amerikanina sy frantsay sy etsetra, fa iza ireo? Zanak'Andriamanitra ireo, iray ihany isika. Ary tsy mahagaga ry havana. Fa eo amin'izao tontolo izao, ho ty mpanompon'Andriamanitra iray mba efa nandeha ihany aho ny tety firenena hoy izy. Ary zao ny zavatra mahagaga ahy, na dia tany mbola tsy nalehako aza ny tany samihafa, rehefa tonga eny amin'ny aeroport aho izy dia misy raha lahiko ao amin'ny tompotonga mitsena ahy. Nahoana? Satria ilay Andriamanitra raintsika dia manana zanaka manerina izao tontolo izao. Ary rehefa ao amin'ny Kristy ny olona dia iray ihany sady boninahitra ny fiainana omena azy. Iray sady boninahitra Damaskosy sy Jerosalema, ny Siriana sisa sy ny jiosy sisa, iray voninahitra ireo satria efa samy olon'Andriamanitra. Inona no ataonareo miray voninahitra ireo? Hifantoka amin'ny iray masiny Israely ireo, fa tsy hanompo sampintsony. Ny andininy 7 sy 8. Amin'izany andro zany dia hanandrandra ny mpanao azy ny olona, ary ny masony hijery ny iray masiny Israely. Tsy hanandrandra ny alitara asany tanany intsony izy, ary nataony ratsan-tanany tsy ahoany, na ny Asera na ny tsangakazo ho an'ny masoandro. Hifantoka amin'ny iray masiny Israely ireo sisa ireo, fa tsy hanompo sampy intsony. Izany no itovizany, na Israelita izy na Siriana izy, tsy hanompo sampy intsony e. Teo aloha manko na dia ny Israely aza, ny andininy 10 na nadino an'Andriamanitra ny famonjenanao ianao,
tsy nahatsiaro ny vatolampy fiarovana mafy ho anao ianao, nanao volo mahafinaritra anao ianao, zana-boaloboka avy amin'ny firenena hafa no nazay dia ho tsinitra ve ny antsoantso hoe gasikaro aza mandraraka ilim-biandoha fa efa natsoin'i Jesosy handova fiainana isika. Fa ny fahamarinana anankiray hitantsika kodiny hoe tsy ahavonjy ny amaron'ny miaramila. Somary fanipaka kely ihany ny mpandinika soratra masina fa ny 19:24 ilazanandreo fiahoahan'ny firenena maro, vahoaka betsaka miahoaho mirondrona tahaka ny firondronana ranobe ny firenena, kanefa ho tezerana mafy izy, handositra izy. Miady hevitra be ihany ny teolôjianina hoe iza reny tena lazainy, Asiria sa ny Sirianina ny teny ho lazainy, fa samy nanana vahoaka maro ireo, sa Babilônianina koa no ambarany eto. Ny marina azitsika raisina dia izao hoe namorondro tahaka ny ranobe aza ny miaramila tsy mahavonjy zany, rehefa Jehova ny milaza hoe hiaran-doza ny firenena iray. Tsy te hiady hevitra aho ry havana ny Asirianina na ny Sirianina na ny Babilônianina no ambarany eto, fa firondron'ny ranobe sy ny karazany entina milaza miaramila matanjaka ireo. Saingy izao ho resy ihany ireo eo anatrehan'i Jehova. Ry havana, tsy misy mpanjaka vavonjy ny miaramilany, ary aza ny herin'olombelona no itokinao. Marina fa mety ho fiasan'Andriamanitra anavotana firenena ny olona, fa tsy olombelona ny manavitra firenena ao ambadika ireny olona ampiasainy hanavitra firenena reny Andriamanitra. Ary izany ny tokony ho eritreretintsika, ny ho famonjenantsika, azany hoe ny olombelona manao an'izao zao fiasana ihany reny, na ho fiarovany zany na ho famonjeny zany. Fa ny fiahoahon'ny miaramila, ny fahabetsahan'ny miaramila tsy zany ny mahavonjy. Nahafaly ary havana tamin'izao andro faraparan'izao, mba niona tamin'ny manamboninahitra vitsivitsy, ary ny anankiray tamin'izy ireny dia nilaza tamiko hoe pastero, tena herin'Andriamanitra mihitsy, tena herin'Andriamanitra mihitsy no ny asa amin'izao fandaminana ny firenena izao. Faly ny fo mandray zany. Raha mba tahaka izany daholo manko ny manamboninahitra rehetra eto amin'ny firenentsika, ka sahy mihaiky hoe tsy herin'olombelona no ahavonjena ny firenena, tsy ny herin'ny fitaovam-piadiana no nentina napandry ny tany, fa herin'Andriamanitra vokatry ny vavaka nataon'ny kristianina marobe. Ry havana, ireo ary ny fahamarena hitantsika androany, na dia voalaza aza fa horavana Damaskosy isy olona sisa ihany miaraka amin'ny Israely sisa ao aminy, ary ireo dia hanompo ilay masiny Israely, fa tsy hanompo sampintsony. Dia hoy aho hoe ry gasikaro, aza raraka ny ilim-biandohanao, fa efa nifidian'Andriamanitra isika, ahita ny voninahiny, tsy verina any amin'ny sampintsony sanatria na ho ana tendrombohitra itsony hivavaka amin'ny sampy. Tsy mahavonjy akory ny amaron'ny miaramila. Zany ny fahamarena hitantsika eto, na miahoaho azy izy araka ny voalaza eo, fa izay arovan'i Jehova ihany, izay anatanterahani Jehova ny teniny hoe zaho Jehova no miaro anao hatramin'izao ka ho mandrakizay. Engany ka izany ray masina tanteraka eto amintsika, ny fandraisana tombontsoa avy amin'ilay Jesosy mampiavana ny rehetra ho ao aminy. Lay Jesosy, lay ray masiny Israely, nandrandrainy Siria, nandrandrainy Joda, nahitany zava-mahagaga teo amin'ny fiainany, nanana ny fiainana mandrakizay, dia ho tsinitra ve ny antsoantso hoe gasikaro aza mandraraka ilim-biandoha, fa efa natsoin'i Jesosy handova fiainana isika. Fa ny fahamarinana anankiray hitantsika kodiny hoe tsy ahavonjy ny amaron'ny miaramila. Somary fanipaka kely ihany ny mpandinika soratra masina, fa ny 19:24 ilazanandreo hoe fiahoahan'ny firenena maro, vahoaka betsaka miahoaho mirondrona tahaka ny firondronana ranobe ny firenena, kanefa
ho tezerana mafy izy handositra izy. Miady hevitra be ihany ny teolojianina hoe iza reny tena lazainy iasirisa ny sirianina ny teny ho lazainy fa samy nanana vahoaka maro ireo sa babilonianina koa no ambarana eto. Ny marina azitsika raisina dia izao hoe namorondro tahaky ny rano be aza ny miaramila tsy mahavonjy zany rehefa Jehova ny milaza hoe hiaran-doza ny firenena iray. Tsy te hiady hevitra aho ry havana ny asirianina na ny sirianina na ny babilonianina no ambarana eto fa firondroon'ny ranobe sy ny karazany entina milaza miaramila matanjaka ireo. Saingy izao ho resy ihany ireo eo anatrehan'i Jehova. Ry havana, tsy misy mpanjaka vavonjy ny miaramilany ary aza ny herin'olombelona no hitokinao. Marina fa mety ho fiasan'Andriamanitra anavotana firenena ny olona fa tsy olombelona ny manavitra firenena ao ambadika ireny olona mpiasainy hanavitra firenena ireny Andriamanitra. Ary izany no tokony ho eritreretintsika ny ho famonjenantsika azany hoe ny olombelona manao an'izao fiasana ihany reny na ho fiarovany zany na ho famonjeny zany. Fa ny fiahoahony miaramila ny fahabetsahany miaramila tsy zany anieny mahavonjy na afaly ary havana tamin'izao andro faraparan'izao mba niona tamin'ny manamboninahitra vitsivitsy ary ny anankiray tamin'izy ireny dia nilaza tamity hoe pastero tena herin'Andriamanitra mihitsy, tena herin'Andriamanitra mihitsy no ny asa amin'izao fandaminana ny firenena izao. Faly ny fo mandray zany. Raha mba tahaka izany daholo manko ny manamboninahitra rehetra eto amin'ny firenentsika ka sahy miaiky hoe tsy herin'olombelona no ahavonjena ny firenena, tsy ny herin'ny fitaovam-piadiana no nentina napandry ny tany fa herin'Andriamanitra vokatry ny vavaka nataon'ny kristianina marobe. Ry havana, ireo ary ny fahamarena hitantsika androany na dia voalaza aza fa horavana Damaskosy isy olona sisa ihany miaraka amin'ny Israely sisa ao aminy ary ireo dia hanompo ilay masiny Israely fa tsy hanompo sampintsony. Dia hoy aho hoe ry gasikaro aza raraka ny ilombiandohanao fa efa ny fidian'Andriamanitra isika ahita ny voninahiny tsy verina any amin'ny sampintsony sanatria na ho anaky tendrombohitra itsony hivavaka amin'ny sampy. Tsy mahavonjy akory ny amaroan'ny miaramila. Zany ny fahamarena hitantsika eto na miaoao azy izy araka ny voalaza eo fa izay arovan'i Jehova ihany, izay anatanterahani Jehova ny teniny hoe zaho Jehova no miaro anao hatramin'izao ka ho mandrakizay. Engany ka izany ray masiny Israely zany no ifantohan'ny fijerintsika so andrandraintsika hanavitra ny firenena dia ho hitantsika ary ho reran'izao tontolo izao fa i Madagasikara dia navotan'Andriamanitra satria tsy niankina tamin'ny herin'ny tenany izy fa niankina tamin'ilay ray masiny Israely izay nandrandrainy, nivavahany, nitokiny, natenainy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra hivavaka isika. Andriamanitra ataonay ahoana ny tsy fisaotranao, ataonay ahoana ny tsy fankalazanao no ny azahoanay mandray lesona tsara avy amin'ny teninao izay omenao anay. Dera laza voninahitra ho anao Andriamanitra, mangataka izahay mba ianao no hitahy ity firenena ity tsy handraraka ilombiandoha Madagasikara tompo ao satria hitany masonay, tsapain'ny tananay fa miasa eto amin'ny firenenay ny famindramponao ry Jesosy malalanay io ka dia ianao no andrandraina sy ho antenain'ny firenenay fa hanasitrana ny taninay ianao araka ny teny fikasanao ry Andriamanitra io amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen.